Isa-taona dia mikarakara fampahafantarana ny varotra sy tolotra ao amin'ny orinasa makiplast ka misy araka izany ireo karazana tolotra izay omena ireo mpanjifa fanadihadiana nataony rotsitra kotony iray eo amin'ny sary mamy Rasamely. Ho an'ny prison fellowship Madagasikara dia omen-danja tanteraka ny lafin'ny maha-olona ho an'ireo voafonja ary tsy azo iodivirana ao anatin'izany ny lafin'ny ara-panahy. Noho izany dia nikarakara fotoam-pivavahana ho fitondrana am-bavaka ireo voafonja ny prison fellowship Madagasikara omaly tetsy amin'ny fiangonana METM Betela Fitiavana etsy Avarado. Ny tena zava-dehibe zany dia anjara ny fiangonana ny mitondra am-bavaka amin'ireny olona voafonja ireny. Marina hoe ny nofo mety voafonja fa ny fanahy kosa Andriamanitra manapaka anazy. Dia izay no antom-pisian'ny fiangonana hoe hitondra am-bavaka an'izy ireny ary manao ny mahazava-dehibe ny ahatonga an'izy ireny ho tafaverina indray ao amin'Andriamanitra indrindra indrindra. Izay le semaine de prière tanterahana dia miara-miasa akaiky amin'ny prison fellowship Madagasikara ny fiangonana eto amin'ny METM Betela. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fandarana asa prison fellowship iraisam-pirenena ny fanomezan-danja ny lafin'ny maha-olona ho an'ireo voafonja. Hevitra dia fanisy hatramin'ny fiangonana ny prison fellowship amin'ny satria ny prison fellowship dia misy 7 amin'ny zato firenena manao ny herinandro-bavaka manera votory zao isa-taona. Dia mivombavaka amin'ireo fiorenan'izany fiangonana izany maneran-tany ny fikamana prison fellowship eto Madagasikara mitondra azy amin'ny ara-panahy atonga ny voafonja ireo fa anaradian'i Jesosy Kristy sy atahotra n'Andriamanitra satria tsisy afaka ilaza na azy Andriamanitra ireny any manala ny takony izay rehetra natao sy fampanana dia izy keo mantsapa ny tokony fanofanana ny fiainan'ny manontona. Ipernay fa fikamana eran-tany mihitsy androsy voavola zato mpikambana ary Madagasikara dia isany voalohany ao anatin'ny prison fellowship amin'ny sehatra francophone izany. No marian'ny filohan'ny prison fellowship eto Madagasikara fa tena mampalahelo tokoa ny fiainan'ireo voafonja eto amin'ny nosy. Isan'ny marian'ny nandritra ny fotoana ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa noho ny hamaroan'ireo voafonja sy ny fahasahiranan'ny fanjakana amin'ny fandraisana tanana azy ireo isan'izany ny lafiny ara-tsakafo.